Ampifaliana no iarana aminao ato anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao ary mbola miarahabantsika rehetrarehetra ihany koa nahatratry ny krismasy dia mbola mirary fety sambatra, mirary farantaona feno fiadanana sy feno fiarovan'Andriamanitra ihany koa ho antsika rehetrarehetra. Dia ao anatin'izao herinandron'ny krismasy izao moa dia resaka lohahevitra anankiray isika dia ny amin'ny hoe fanahoana Jesosy ny 30 taona vao natao batisa. Fanahoana Jesosy niandry 30 taona vao natao batisa, satria ny krismasy moa dia anisan'ny fahatsiarovana ny natongavan'i Jesosy, natongavan'ny mpamonjy antsika, ary tafiditra ao anatin'izany natongavan'ny mpamonjy zany ny fomba fiainany sy ny zavatra rehetra nataony. Jesosy moa no modely tsara indrindra ho antsika. Jesosy zany raha tonga teto ambony tany izy dia nametraka fianarana tsara ho antsika, ary zay natonga ny Paoly apôstôly laza hoe manahafa tahaka ny anahafako ny Kristy, satria Jesosy rehefa tonga teto ambony tany dia sady tena Andriamanitra izy, ny tena olona, sainga na dia Andriamanitra ary izy dia nisafety izy naka niendriky tsika olombelona, dia naka niendriky ny mpanompo mihitsy azy, ambaran'ny tenin'Andriamanitra zay ka nanam-pitoviana amintsika izy dia nanetry teny izy. Ny anton'izany dia mba ahafahany mamela fianarana ao antsika, satria tsika olombelona dia nametraka fianarana ao antsika izy ka Jesosy zany ilay ohatra tsara indrindra izay mendrika ho alaintsika tahaka, ary izy zany ny modèle amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ataontsika, ary tafiditra ao anatin'izany ny batisan'ny rano. Jesosy dia tamin'ny faha-30 taonany no niroso ao anatin'ny batisan'ny rano, tsy tamin'ny faha-20 taona na tamina faha-20 taonany, fa tamin'ny faha-30 taonany mihitsy Jesosy no niditra tao anatin'ny batisan'ny rano. Ny faha-30 taona aloha dia midika ho fahamatorana sy fahavononana, izany hoe olona tena famatotra tsara, olona tena hoe vonona tsara no niroso tamin'ny batisa. Izy dia tsy nampirisihan'olona, tsy nisy olona niaraka taminy fa izy no tonga dia nandeha tany amin'ny Jaona. Tsy ny ray aman-dreny nitondra anazy nanao batisa akory, fa Jesosy tena mihitsy izy no nanatona ny Jaona mpanao batisa. Ary tsy hoe Jesosy no natao batisa voalohany fa efa nisy olona be dia be nataony Jaona batisa tamin'izany andro zany, fa Jesosy dia anisan'ny nanantona mba hatao batisa. Ary Jaona dia nahafantatra an' Jesosy, ary rehefa nilaza Jesosy hoe atao batisa dia tsy nety hanao batisa azy Jaona. Ozy izy niteny Jaona hoe zaho ozy izy ny tokony ataonao batisa fa tsy zano hanao batisa anao ozy izy. Dia Jesosy nefa niteny tamin'ny Jaona hoe ekeo ihany aloha izy fa izao mety amintsika hatateraka ny fahamarinana rehetra, dia nanaiky azy Jaona. Ary rehefa natao batisa Jesosy dia nisokatra ny lanitra, dia nidina tao amin'i Jesosy ny fanahy masina. Izany hoe ny fanaovana batisa zany dia fotoana ngeza be anankiray izay ahafahana mandray ny fanahy masina. Ary rehefa nandray ny fanahy masina Jesosy taorianan'izay izy dia nety ny fanahy masina tany inefitra mba hivavaka sy hifadianina. Ny fandraisana ny fanahy masina zany dia ny fanahy masina hitarika ny olona anankiray foana amina ambara tonga vaovao amin'ny ara-panahy, dia hivavaka sy ny fandrosoana ara-panahy. Ary rehefa avy nivavaka sy ny fadianina tany inefitra izy dia niverina niaraka tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia nanomboka teo amin'izay ny fahagagana, ny fanasitranana sy ny fiovana teo amin'ny fiainan'i Jesosy ray manontolo. Nanomboka teo vao fantatra amin'izay ny lazan'i Jesosy sy ny nanomboka teo koa nanomboka ny asa fanompoana izay nataon'i Jesosy. Izany rehetrarehetra izany nefa dia nanomboka tamin'ilay fanapahan-kevitra izay hatao batisa. Izany hoe rehefa natao batisa izy dia niditra tao anatiny fanahy masina nirotsaka tao aminy, ary iny fanahy masina nirotsaka tao aminy nitarika anazy indray ho amina vavaka fifadikanina amina ambaratonga vaovao ara-panahy. Dia rehefa feno ny herin'ny fanahy masina indray izy dia rehefa avy eo nanomboka ny asa fanompony sy ny fiovan'ny fiainany rehetrarehetra. Izay zany ilay modely napetraka Jesosy ho antsika, ka ho antsika zany dia midika zavatra lehibe zany ny batisa, satria nanomboka teo ny Jesosy ny fiovam-piainany ray manontolo. Dia ohatr'izay koa ny antsika, satria Jesosy ilay modely tsara indrindra ho antsika, manomboka amin'ny fanaovana batisa ny fiovana. Ny olona anankiray rehefa manomboka miroso ny batisa dia tsy maintsy misy fiovana ao aorianan'ny batisa. Tsy mitovy mihitsy ny olona hoe efa vita batisa sy ny tsy mbola vita batisan'ny rano, fa ny olona vita batisan'ny rano dia tsy maintsy misy fiovana aorianan'izay. Eto aloha zany dia tiana tsipiana hoe
olon-dehibe le atao batisa, tsy ny ray aman-dren'i Jesosy mihitsy nitondra anazy natao batisa, fa tamin'ny mbola kely Jesosy dia nentin'ny ray aman-dreny ihany izy fa nitsofina rano tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tany amin'ny tempoly nitsofana rano anazy. Fa ny batisan'ny rano dia Jesosy tena nefa matotra tsara efa 30 taona nandeha anatina amin'ny Jaona mba ho atao batisa. Zay zany le modely napetraka Jesosy. Ka ny firosona amin'ny batisa dia mitondra antsika ao anatina dingana vaovao, ambaratonga vaovao amin'ny lafiny ara-panahy voalohany indrindra sy eo amin'ny fiainantsika iray manontolo satria izany ny zavatra nitranga teo amin'ny Jesosy. Ny batisa dia anisany engagement spirituel, izany hoe anisany fifamatorana firosona lalina miaraka amin'ny Kristy. Ny olona miroso amin'ny batisa zany dia olona vonona iroso amin'ny lalina amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Ny olona anankiroa rehefa tena mifankatia dia mora amin'ny zareo miroso amin'ny nadinikana manaraka. Dia ohatr'izany koa ny olona anankiray rehefa te hiroso miaraka amin'ny Jesosy dia miroso amin'izay engagement ara-panahy zay dia ny batisan'ny rano zany. Zavatra tsara zany fa tsy zavatra mampatahotra akory, satria izay midika hoe lasa mifamatotra amin'ny Jesosy ny olona anankiray ary ny batisa dia lalana makany amin'ny famonjena. Ny tenin'Andriamanitra any Marka 5:1-5 dia milaza hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no hoeloina. Izany hoe ny batisa zany dia lalan'ny olona makany amin'ny famonjena. Hafahafa be tsy inona zany hoe olona mino an' Jesosy olona tena resy lahatra any amin'ny Jesosy nefa tsy mety atao batisa zany. Ohatrany hafahafa mieritreritra an'izany hoe ohatrany hoe olona anankiroa tena mifankatia nefa tsy mety iroso any amin'ny raharaha, tsy mety iroso any amin'ny fanambadiana, ohatrany hafahafa zany. Dia ohatr'izay koa le hoe olona tena mino sy resy lahatra any amin'ny Jesosy nefa tsy te engagé aminazy ao anatin'ny batisan'ny rano, satria ny batisa dia lalana makany amin'ny famonjena sady porofona fahamatorana sy fifamatorana amin'ny Jesosy, amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy ny batisa. Ary ambonin'izany rehetrarehetra zany koa dia io zany ny fotoana andraisana amin'ny fanahy masina, izay anisan'ny fotoana tena hoe idinan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray. Rehefa midina ao anatin'ny olona anankiray ny fanahy masina dia hitondra anazy ao anatin'ny ambaratonga ara-panahy vaovao, manomboka eo le olona tsy maintsy hisy fiovana ny ara-panahiny dia hisy fiantraikany amin'ny fiainany iray manontolo izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka ao anatin'izao herinandro ny krismasy zao ny fotoana tena mety ihany koa ahafahana mandray fanapa-kevitra iroso amin'ny batisa. Raha mbola tsy vita batisa ianao dia mamporisika anao iroso amin'izany, satria zavatra tsara indrindra afaka ny ataonao zany raha olona voavonjy ianao, raha olona andeha makany amin'ny famonjena ianao, olona mino an' Jesosy ianao, izay mino sy atao batisa ny vonjena. Aza matahotra, tsy mampatahotra zany batisan'ny rano zany, fa izany ary dia zavatra anankiray izay voamay ahafahanao miroso lalina sy mifamatotra lalina miaraka amin'ny Jesosy. Zany no ahafahanao voamay mihazakazaka sy haharitra amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy, satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ka ny fanaovanao batisan'ny rano dia anisan'ny zavatra anankiray izay tena hampaharitra anao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra sy ao anatin'ny famonjena. Ka izao herinandron'ny krismasy zao ny fotoana tsara indrindra ahafahana manapa-kevitra ihany koa irosona ao anatin'izany batisan'ny rano izany. Dia mamporisika anao mazava ho azy fa tsy afaka terena, tsisy olona afaka maniry anao ny roso ao anatin'ny batisa, fa io fandrisen-datra manokana io ary fanapa-kevitra manokana. Olona tonga saina tsara, olona efa hary saina tsara mihitsy miroso amin'ny batisa fa tsy zazakely dia zay mahatonga mamporisika anao hoe zavatra hitondra soanao, hitondra fandrosoana ara-panahy anao, hitondra fandresena amin'ny fahotana ho ny fiainanao izany firosonao anatin'ny batisan'ny rano izany. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia akasitrana manokana ianao izay nanaraka hatramin'ny farany dia mirary fety feo ny fiadanana sy filaminana sy ny fiarovan'Andriamanitra mandritry nyity faran'ny taona ity dia mirary soa be dehibe ho antsika tsiraray avy. Raha nahasoanao moa ty fandaharana ity dia zarao amin'ny namanao sy ny manodidina anao rehetrarehetra dia mametraka ny fotoana manaraka indray tahiny Jesosy.